Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino azy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Arabegna atsika mianakavy magnaraka izao fandaragna zao amin'ny fotoagna zio ty. Ninina no ambara tantara mipetraka ary tsy ho adigno eo amin'ny tantarany tanàgnantsika ny namangeny Masimbavy Terezy ny Jesosy zazakely sy ny ray amandreniny atsika teto Antsiranana. Zegny mo ny zoma fahatelo ny volagna Jolay 2024 ka hatramin'ny alatsinainy fahaenigny ny volagna Jolay no namangeny RELIKAN'i Masimbavy Terezy sy ny ray amandreniny atsika tato amin'ny diocèse n'Antsiranana. Amezagna atsika ny anty hamelombelogno ny finoagnatsika, hamelombelogno no niaignatsika ny zavanisy tamin'ny famangiana iregny, ny teny fampidirana nataon'ny archevêque tary amin'ny Paroisse olontsambatra Victoire Rasomanarivo. Ny teny fampidirana nataony no amezagna atsika mianakavy amin'izao fandaragna zao ka anasagna atsika hagnaraka zegny hatramin'ny farany. Ombantsika mianakavy anieny Tompo. Manao présentation hely zay vahiny tonga eto fandrindra moa zay niaraka amin'ny izy telo mianaka ny vahiny lehibe nandrasatsika navy reo izy ato tigny vahiny voalohany zegny Masimbavy Terezy ny Jesoa zazakely. Sy hoe eliely izy fa araky ny fivolagnany igny azo no vaniko lakagna ny tanina ny rininy tsara. Io no ray amandreniny Masimbavy Terezy Zélie sy Louis Martin. Raha ny tena marina ola raika reo fa ny fandaharana moa no mahatonga azy anatina vata roa ny relique zegny fa ny finoansika de mampiombona azy ary fianakaviana iray raha teo reo ka fahasoavana ho asika miaraka amin'izy ireo avy any nalefa ny fikambanana karma ary tompona andraikitra amin'ny fandaminana rehetrarehetra amin'izao pèlerinage sy fandehandehanana sanatria fa famangina fivahinina masina. Izy telo mianaka no manao fivahinina aty Madagasikara
miaraka aminy koa isika manao pèlerinage ka mitarika ny pèlerinage amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny boky hitanareo amin'ny akanjo hitanareo nandamina an'io efa nandritra ny taona maro ao amin'ny fikambanana dia io mon père Eli amin'ny fikambanana Karma. Mbola anao andray fitenenana izy rehefa avy eo fa anoany satria ny fikambanana misy any Masimbavy Terezy ny Jesosy Zazakely Karmelita dia ray fikambanana zany amin'ny mon père Karma dia any misy fikambanana anankiray sampana anankiray amin'ny Karmelita fantatra sika moa ny Karmelita mioboka ka sy afaka miaraka amin'ny Masimbavy Terezy fa misy kosa nefa Karmelita sy mioboka fa eo miasa eo anivon'izao tontolo zao Masera Michel anoany izy. Miaraka amin'izy ireo misy laika misy pakasary anoany izy pakasary moa mandehandeha ary misy laika anankitelo any koa izy mandamina any zavatra rehetrarehetra amin'ny fandaminana ao izy ireo zany ireo hitanareo fa tanora mbola eritserony tsara izy ireo miara-dalana avy any Antananarivo satria misy fikambanana laika koa ny Terezianina amin'ny Masimbavy Terezy ny Jesosy Zazakely. Tonga tokoa ary lay nandrasa sika ravo faly sika menakavy ary hita amin'ny endrika sika raha ny tena marina aza dia te handray azy isika amin'izao te handray an'ireto telo mianaka ireto fa ny tena fandraisana azy dia ny fandraisana azy ao am-posika ao ahatonga azy ho modely amin'ny fiainansika ka izao vavaka takariva fisaorana ataosika izao araky ny fandaminan'ireo tompon'andraikitra dia ibanjinasika manokana ny fiainana voatokana. Marina i Masimbavy Terezy no nanokatena kanefa naverimberina matetika aminsika fa raha ny tena marina izy mivady dia efa nanokatena ary ny zanany dia efa natokany ihany koa. Fototra lehibe amin'ny fiainana fanokana tena zany ny fiainakaviana loharano sady fototra ka sady mitodika aminsika ao no mivavaka fa indrindra ho ansika eto anivon'ny diocèse fa indrindra amin'ity tanànany Diego mbola visy dia visy ny manokatena. Misy aza milaza fa sy natao ho anay izany fanokana tena izany. Taoko fa diso fihevitra zay ary mila fandalinana natao an'olon-drehetra Andriamanitra satria ny fanokana tena sy isika ny manokatena fa Andriamanitra manokana antsika fa araky ny lazaiko teo ny tena fandraisana n'izy telo mianaka dia ny fosika ka raha mandray an'Andriamanitra isika dia afaka hanokatena. Ka ity vavaka takariva ity zany vavaka ho an'ny fianakaviana marina izay fa hivavaka manokana isika. Hitanareo zahay efa manomboka vavaka mba amin'izao hariva izao satria io Masimbavy Terezy io dia miaino asika izy ary mivavaka asika. Averimberiko matetika zay sy hoe manompo sampy sika fa miara mivavaka aminsika. Ka mino ao
fa mivavaka izy a amin'izao fanombonin'ny eukaristia izao ka ho isy tovolahy sy tovovavy maromaro amin'ity taon'ity a amaly ny anson'Andriamanitra fa indrindra ato amin'ity trano ity. Secret zay. Secret. Secret tandremo en'olo a matoky aho fa indrindra reo nandray ny fahasoavana tamin'ny sakramenta ny confirmation sy ny communion voalohany. Fantatranareo moa fa taorinany nandraisan'ny communion voalohany no nanokatena amin'Andriamanitra Masombavy Terezy ary dia natolo ny manontolo an'Andriamanitra ny fiainany vokatry ny fampianarana nataon'i Jesosy zay. Ary dia ao anatin'izay koa ny ivavahasika ary tsy misahatra aho no miteny an'izay ivavahasika manokana ho an'ireo pretra izay manomboka fivoriana amin'iny herinandro ambony iny. Nanam-pitiavana manokana ho an'ny pretra i Masombavy Terezy ny Jesosy zazakely ka kintsika aminy koa ny fivorian'ny pretra mba ho isy aim-panahy vaovao vokatry n'izay fivoriana izay ary dia mazava ho azy moa satria eo Zélie sy Louis ka ivavaka manokana ho an'ny fianakaviana isika. Ndeha ary hiara isangana isika hitodika any amin'Andriamanitra. Ray be fitiavana tokoa izy satria maro ny zavatra mifamaofao ka napatahotra asika mety sy ho tonga izy tanteraka soamansara ny dia eto anivosika izy zao ka hiara isaotra an'Andriamanitra isika ivavaka ho an'ity tanindrazana asika ity ihany koa. Fantatra asika fa maro ny zavatra mifamaofao ary vokatry n'izay aza nampisy programa mikorotana kely ny programa izay ny fandehanan'ny RELIKA'ty. Reny rehetra reny dia matetika avy amin'ny fahotasika avy amin'ny fahalemensika ka ndeha ary ifona hitalaho amin'ny famindrapon'Andriamanitra isika ary angataka ny vony sy ny fanampiana avy aminy. Sotranareo naharitra nitandregny hatramin'ny farany. Magnantegna zay to amin'ny radio fagniry fa samby nahazo fahasoavagna atsika tamin'igny fandalovan'ny RELIKA'ny Masombavy Terezy Jesosy zazakely sy ny ray aman-dreniny teto amin'ny tanàgnatsika igny. Igny koa no azo natolotry teto amin'ny fandaharagna mampanantegnanao zay amin'ny magnaraka koa tsika magnaraka ny tohiny amin'ny alalan'ny ity radio mamitsika ity. Samby tsara tompoko lahy, samby tsara tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaraigny. Anio ny hoavy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny hoavy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay anio ny hoavy fa sy rampiso
otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio no avy fa tsy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny ihany no avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Oui, Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny ihany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa tsy rampiso, raha rena tokoa izy.